raha nambaran'ny tompon'andraikitra eo amin'ny lafin'ny fanorenana avy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra omaly dia tsy misy afa-tsy 700 isa-taona ny fangatahana fahazoan-dalana anorina voaran'izy ireo. Hatreto ny eo amin'ny 700 isa-taona eo ny olona mangataka fahazoan-dalana ao aminay nefa ny trano Antananarivo dia mihoatra lavitra be noho izay 168 000 ny isan'ny trano nefa ny mangataka fahazoan-dalana 400. Antony maro no mety mahatonga ny olona tsy miroso amin'ny fangatahana fahazoan-dalana anorina izay. Tsara aloha le hetsika satria izy tsy manana permis mba ampisatra izy. Enay zao tamin'ny 2013 hitanao le hotakotaka ireny dia tsy nahafata mihitsy zay mba makany dia miverina dia mody misy tonga le olona nefa tsy tenao. Fa fitako azy mety le izy ohatra ny be loatra le vola raina amin'le permis 1 million be. Olona ao mody tonga le olona ambe mijery an'le trano amboarinao nefa izy avy eo lasa mitaro fotsiny dia lasa tsy verina intsony. Dia tsy vita le permis izay mahatsara an'ity. Olana aloha dia tonga dia resaka olana raboly. Zay aloha zany ny tena voalohany. Ary zay tsy nahavitana azy. Faharoa koa le formalité ohatra ny BDB sisa ny vola sisa koa zay koa zany BDB koa le aloha dia tsy mipetraka eto zao karazana obstacle tsy nahafahana aloha satria miankina amin'izay daholo tsy ny le nananay avy efa makany amin'ny solon-tena-panjakana any tahaka ny ny commune atray ny fraction misy anay ohatra ny cas misy samy hafa multiple ny lazako zany dia hoe ny anazy ka manokana mihitsy hoe tsy nahafino an'le 300 mètres carrés les superficie dia donc zareo atao fraction padiny ny teny hoe tsy autorisation autorisation de construire no ataonao fa certificat d'occupation fokotany satria tsy mahazo permis tany satria insuffisant zany insuffisante dia zay no anontaniko ty zany hoe le trano petrako le trano mba hoe manara-dalàna zany ny tanjona dia makaty. Takotra ny tsy dia misy sarotra aloha le izy fa miankina amin'le fananan'le olona n'le tany ihany hoe inona avy ny taratasy ananan'le olona inona ny taratasy ohatra rehetra zay. Nilaza ny tompon'andraikitra fa atao izay anamaevanana ny atota taratasy rehetra ilaina amin'ny fampanarahan-dalàna ny fanorenana eto Antananarivo renivohitra ary hita tamin'ity androany ity fa betsaka hatrany ireo olona liana amin'izany. Raha ny omaly dia fantatra fa 700 ny olona tonga ka ny 720 amin'ireo no nametraka taratasy fangatahana, ny 80 amin'izany no efa nandovola, ny 60 kosa nakafaka-kevitra. Tsy aivina fa mitohy hatramin'ny 4 Oktobra ity etika ity.